vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba asitrana Nanisik ampunyang palay aminiran tompoko dia fifaliana no iarabanatsika tsirairay avy manaraka ny ity fahita lavitra ity isaky ny ora sy ny fotoana tahaka izao faly ny fonay tafahoana amitsika amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao indray eto amin'ity tapitanàna ny Tamatavy sy ny manodidina ity tiam-piandohana dia efa milaza ny filazana hoe fotoana goavana sy lehibe iarana amin'ireo lehilan'Andriamanitra aty Antananarivo ny fotoanantsika amin'ity alarobia ity ny alakamisy zao ary ny asabotsy moa tena iarana amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy izay fotoana hitondrana tenin'Andriamanitra vavaka délivrance matanjaka fotoana ihany koa izay anafahan'Andriamanitra anao ary matoky aho fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay hoetiko eto dia andray fampaherezana ianao andray toromarika ianao ary noko fandray remava any an-danitra ianao raha sitraka ao indrindra dia ndao hivavaka isika menakavy ametraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra raha sitraka ao tompoko raha eo misaotra makasitraka ary manome voninahitra anao mbola afaka hitondra ny afatrao eto amin'ity fahita lavitra ity misaotra anao ihany koa mbola afaka manentana nyreto vahoaka eto Tamatavy sy ny manodidina reto izay fotoana goavana hitondrana fanafahana sy fanasitranana lehibe ho an'izy ireo ta io sady ny teninao ary zay rehetra mandre ny teninao mahita n'izao fahita lavitra zao dia inoko fa andray fanasitranana fanafahana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen ny fotoanantsika moa dia eto Akiriry Paradise taloha manomboka amin'ny 12 amin'ity alarobia ity ny alakamisy koa dia tahaka izay ihany manomboka amin'ny 12 ny maraina manomboka amin'ny 7 dia efa misy fandraisan'olona efa misy vavaka ao zany raha ohatra afaka dia maraina dia misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao ny asabotsy dia manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny Paradise Akiriry sy eto amin'ny Mangarano faharoa 200 metatra miala amin'ny fiangonana Damaskosy zany eo amin'ny fiangonana Damaskosy eo anao zany miditra misy lala basika zay dia mandeha amin'iny dia 200 metatra miala eo dia eo ny fiangonana vaon'oloko eto Mangarano izay no ela hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika menakavy mpitsara toko fahenina dia ny andininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy mpitsara toko fahenina dia ny andininy fa 12 ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambany hazo terebita teo Ofra izay any Joasy Abizerita ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fataka teo an'ila mifamiazam-boaloboka mba hafenina amin'ny Midianina ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah momba anao ry lehilahy mahery fa hoy Gideona taminy indrisy tompoka raha momba anay Jehovah nahoana no hozoan'izao zavatra rehetra zao izahay ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazay ny razanay taminay hoe tsy nitondranay niakatra avy tany Egypta va Jehovah fa ankehitriny efa nafoianay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianina dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina tsy efa naniraka anao va fa hoy izy taminy indrisy tompoko ataoko ahoana no hamonjy ny Israely ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase ary izao no kely indrindra amin'ny ankonany raiko dia ho Jehovah taminy momba anao tokoa aho ka mely Midianina toy ny famelo olona iray monja ianao dia hoy izy taminy masina ianao raha mahita fity eo imasonao ary ao dia anehoy famantarana fa ianao no miteny amiko masina ianao
aza miala eto mandra-piavoko eto aminao hitondra fanatitra hoanina ka apetrako eo anatrehanao dia hoy izy eny izao iandry anao mandra-piverinao. Izay ny tenin'Andriamanitra lavalava izay no angalako fampianarana amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Tantarana lehilahy anankiray i Gideona ny anarany. Nisy vanim-potoana ry havana babony zanak'Israely, babo Midianina. Rehefa babo Midianina ny zanak'Israely dia mivolaza amin'ny baiboly fa i Gideona dia nafenina tao amin'ny toerana anankiray ho afenina ao amin'ny Midianina zany Gideona mba tsy ho hitan'ny Midianina. Rehefa nafenina tao izy dia tsy hoe nafenina fotsiny fa ny zavatra mahavariana amin'ilay tenin'Andriamanitra dia hoe mbola afaka nively vary izy ary na dia nafenina azy. Izy rery zany sisa ny zanak'Israely tsy tratra babo. Dia nisy vanim-potoana nidina ny anjelin Jehova dia nipetraka ho voalaza amin'ny baiboly teo ambany hazo terebita teo Ofra zay Antsoasy Abizerita. Dia nidina ny anjely dia niteny tamin'ny Gideona manao hoe Jehova momba anao lehilahy mahery. Dia hoy Gideona, raha momba anay Jehova ahoana zay nisoy an'izao zavatra rehetra zao? Aiza ozy ny fahagagana zay nilazainy tamin'ny razanay, zay niteneniny nambarany tamin'ny razanay fa ho ataony eo aminay? Ohatra ny mandainga zany teninao zany re anjely, tena anjeliny Jehova marina ve anao? Zay ary zao ny zavatra mahazo anay, babo izahay, lasa babo ny zanak'Israely, lasa babo ny fiainanay, ka ahoana ny lazainao hoe lehilahy mahery? Hainao ve na tonga ny anjely tonga teny an'izany teny zany? Satria Gideona na dia nafenina teo ambany hazo dia mbola afaka nively vary, mbola afaka ny hinana sy ny sotro. Ary zany na tonga ny anjely teny hoe lehilahy mahery ianao e. Misy karazan'olona nge ry havana amin'izao vaninandro zao mety miteny eny hoe mafy ny fiainana, tena ao anaty fahoriana lalina, miady mafy, toa ohatra ny zavatra rehetra ohatra midona amiko daholo. Aiza ve ny vadiko tsy tia, ny zanako tsy tia, ohatra ny ampahoriany ny aretina, ohatra ny ozy hoe tena mandalo amiko daholo ty karazana fahoriana rehetra tia. Dia tady ilaza tahaka ny Gideona ianao raha momba anay Jehova maninona zay nizoy an'izao aretina zao, zao zavatra rehetra zao. Dia misy fotoantsika manontany ohatra zany mihitsy, momba anay marina ve Andriamanitra? Ianao nefa mpivavaka, miaraka amiko marina ve Andriamanitra? Tena Andriamanitra marina ve ny vavahako? Tena misy marina ve zao Andriamanitra? Ary misy fotoana tafalatsaka ao anatin'ny fanomezantsika hoe tena misy marina ve zao Andriamanitra zao? Maninona no tratra an'izao zavatra rehetra zao? Dia hoy aminao hoe matoa ianao mbola mihinana, mbola misotro, mbola afaka manao zavatra, na dia mandalo aza ny ady dia te ilaza aminao hoe vehivavy mahery ianao, lehilahy mahery ianao. Misy karazan'olona nge tsy mandalo an'io zavatra lalovanao io fa tena mafy ny fiainana. Amin'izao vaninandro zao dia ozy ny olona hoe tsy mihinana intelo isanandro tsony ny olona, raha mihinana tapatsinay. Fa ianao jereo fa mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, fa na dia misy ny ady mbola misotro ianao, mbola mihinana ianao, ohatra mbola milamindamina ny fiainanao. Androany zany Andriamanitra dia te hiteny aminao hoe vehivavy mahery ianao, mitsangana amin'izao herinao zao, lehilahy mahery ianao, mitsangana amin'izao herinao zao. Ary jereo tsara ny famezatsinona nataony Gideona teto hoe anjely zany efa nitenindany hoe lehilahy mahery ianao. Fa hoy Gideona, indry izy tompoko, raha momba anay Jehova nahoana n'zao zavatra rehetra zao zay? Aiza ny fahagagana? Misy vanim-potoana tokoa ry havana rehefa manompo an'Andriamanitra sika ka mandroso amin'ny fanompona an'Andriamanitra, mandroso lalina amin'ny fanompona an'Andriamanitra, dia ohatra misy karazana sedra mandalo zany, ohatra misy karazana zavatsarotra ohatra ny mandalo zany. Dia eo no mahatonga antsika te hiteny manao hoe aiza ny fahagagana zay nataony Jehova? Misy fotoantsika vao manompo an'Andriamanitra dia mahita fahagagana, fa rehefa elaela nanompoana dia ohatrany hoe misatra zany ny fitahina, misatra ny fahagagana. Dia za te hiteny anao hoe
matoa misy ny zavatra mitranga ohatran'io zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao io ady sy aretina io de misy fandresena sy fanasitranana. Ndray andro te hampahery anao mihitsy nisy vehivavy tanora vao eritseriny vao anambady andalany anambady narary io vehivavy io zany hoe vao atao mariazy ao anatin'ity taona ity izy tsy haiko narovina moa fa zay ny afany de izy nefa efa nitondra voka izy mivavaka rehefa be voka teo amin'ny telo volana teo izy de miteny izy manao hoe misy ve Andriamanitra fa inona ozy ianao ny zavatra nitranga taminy le zaza ao anatin'ny kibony tena zaza fa rehefa nataony écho nataony radio nataony fitsaboana de ozy ny dokotera misy zavatra ngeda be akoatrany zazakely ao anatin'ny kibonao de tonga saina izy zange mivavaka maninona ny tratran'izao zavatra rehetra fa zao azo tsapainy io herin'Andriamanitra io ary zay no ataontsika amin'ity alarobia lakamisy ary ny asabotsy ty hitsapany io herin'Andriamanitra io hoe tena mbola tsy miova Andriamanitra maly anio ary mandrakizay anao voalazany baiboly andro fanehoany Jehovah neriny zao mety babony fiainanao babony trosa babony aretina babony tsy fisina babony fatrana azo ovaina io azo ovaina io tsy ovaina amin'ny heritsaina maha-olombelona tsy ovana amin'ny fahalalana fa ovana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary ity afatsy ity de famangina Andriamanitra anao manokana mihitsy ao anatin'ny tokantranao hoe mitsangana raha marary anao mitsangana amin'ity alarobia ty na amin'ity lakamisy ty mitsangana fa afaka hositraniny Jesosy ianao rehefa nioroory le anabavy pastera ny vadiko izy mbola anepitany ranomasina za fatany tsara fa be voka ary raha fantany zao zavatra misy eo amin'ny fiainako zao ahoana ny fandeha amin'ny fiainanay de hoe amantsy azy Andriamanitra tsy miova maly anio ary mandrakizay amin'ny fomba ahoana pastera ozy no anafahana nyzany zavatra ao anatin'ny kibo zany amin'ny fomba tsy takatra ny saina Andriamanitra nge rehefa mamangy anao de amin'ny fomba tsy takatra ny saina rehefa manasitrana anao de amin'ny fomba tsy takatra ny saina rehefa te hanova ny fiainanao de amin'ny fomba tsy takatra ny saina rehefa nalanao anatin'ny fahababona de amin'ny fomba tsy takatra ny saina misy vampitoantsika zanak'Andriamanitra de ho volazany baiboly any amin'ny Salamonda tsy disa hoe tahaka ny ondry eo amoron'ony mangetahita ambony lakana ohatrany hoe mivavaka fa tsy mahita tombom-barotra am'le vavaka tsy mahita fitio am'le vavaka tsy mahita valipity am'le vavaka de eo no tahaka nyony eo amoron'ony mangetahita ambony lakana fa za te ilazana hoe amin'ity alarobia sy lakamisy ty ary ny sabotsy zao de izy fotoana lehibe fotoana goavana zay hitondran'Andriamanitra fanafana anao mitsangana ry lehilahy mahery fa Jehovah momba anao mitsangana ry vehivavy mahery na de marary anao mitsangana fa Jehovah momba anao afaka anafaka anao izy rehefa niantso io rempianakaviana io zany de zao andao hivavaka isika ny vavaka manova zavatra fa ao anatin'ny vavaka ataotsika de inoko fa afaka anao opération Andriamanitra ary raha momba atsika Andriamanitra de anao fanampy tahaka ny Gideon tsika manao hoe raha momba anay ianao Andriamanitra ane hoy famatarana sy fahagagana ane hoy famatarana de nivavahana izy tao anaty à distance à téléphone vavahana teo amin'ny 10 minitra ny farafabetsany vita ny vavaka de natory tsara ny alina tapitapikeo izy nanapa-kevitra andeha hiverina any amin'ny dokotera pastera fa tsy le dokotera nandehanako teo aloha fa dokotera hafa satria lasa mitebiteby ny fanahiko mitebiteby ny vadiko ho tonga avy any ampitany ranomasina ka raha fatan'izao de ahoana de lasa izy nakany amin'ny dokotera hafa natao ny fitsaboana natao ny analizy natao ny radio natao ny écho zavatra mahagaga fa ozy le dokotera ny teny avy eo tsisy ninina takibinao akoatra ny zaza salama tsara ny zaza normal tsara ny zaza fifalinany anazy ainao ve zany misy fotoantsika mila masamanao fanamby eo anatrehany io zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika mitsangana de mietsika de mangataka famatarana sy fahagagana amin'Andriamanitra mela mihitsy le am'le miteny tahaka ny teny Gideon hoe naninony zay no
nentin' Jehovah niakatra avy any Egipta fa ankehitriny efa nahafoy anay ngambana izy tena efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ary nanolotra anay eo amin'ny tanany Midian. Non, io zavatra mitsanganao io dia tsy hoe natolotr'Andriamanitra eo an-tanany fahavalo anao fa eo ambadika io zavatra mitranga io mihitsy no tian'Andriamanitra ny ahoana fa lehibe ny Andriamanitra ao, goavana ny Andriamanitra ao, masay manao fanamby amin'ity asabotsy ity, amin'ity alarobia ity, amin'ity alakamisy zao aty. Andao anao fanamby tsika sady manao fanamby aminao fa afaka ho sitrana, afaka no afaka ianao, afaka tena andray fanasitranany ianao satria zany vehivavy zany tsy nino hoe amin'ny fomba ahoana fa rehefa natao ny vavaka ny alamaina ny éco, ny alamaina le radio, ny alamaina ny dokotera, salama tsara ny zaza, tonga ny vadiny amin'ny fifaliana lasa nanao vakansa kely any Ambatony mihitsy ny zareo hoe tena mahafinaritra io Andriamanitra io hoe matoa misy ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao tsy hoe nafoy anao Andriamanitra, tsy hoe nanary anao Andriamanitra, eo anila anao mandrakariva izy, eo akaikinao mandrakariva izy fa tiany anehoana, tiany atonga anao ifikitra io zavatra mitranga io ary tiany anehoana hoe mbola velona ny Andriamanitra ivavatsika ary amin'izao vaninandro ny Pasika zao satria amin'ity alarobia ity ho atsika eto amin'ny paradesy dia vaninandro Pasika fankalazana amin'ny Pasika vovono Kristy Pasika ho atsika ho voalazan'ny Baiboly dikan'izany ny Pasika dia hoe fandalovana amin'ity vanim-potoana ity zany dia ireo zavatra rehetra teo amin'ny fiainanao andalo ny vaninandro amin'ny Pasika dia isy zavatra hiala, isy zavatra aritra iongotra, isy zavatra aritra tena hitanao mihitsy hoe iova eo amin'ny fiainanao ary ireo dia volony azonanao dia miomana fa tsy azonanao amin'ity alarobia ity amin'ny alakamisy zao ary ny sabotsy maraina amin'ny sivoroma maraina eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Mangarano 200 metatra mialaka eo miala amin'ny fiangonana Damaskosy ary eto amin'ny Ankiriry eto amin'ny tsena kakazo io dia paradise taloha dia eo no fotoana antsika, fotoana lehibe reo, fotoana lehibe raha ohatra moa ianao hoe tena mila vavaka aloloha alohan'le fotoam-bavaka dia afaka tonga ianao amin'ny 7 maraina dia misy mpanompon'Andriamanitra mandray ry havana andao mba ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra, andao mela amin'le fifanomezantsiny hoe nafoin' Jehovah ngamba ary be da be tsika mpanompon'Andriamanitra mivavaka, mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Gideona nge mpanompon'Andriamanitra fa nilatsaka tao anatin'ny fifanomezantsiny izy nefa jereo ny fiainany fa na dia baba azo any Israely rehetra izy mbola afaka nihinana sy nisotro, mbola afaka mively vary na dia nafenina mety fotoana elany nanafenan'Andriamanitra anao mety ozy ianao za ty ngamba tsisy mahita vao ilikiliky ataon'ny olona tsinontsino fa maninona ny fiainako nizoyan'izao zavatra rehetra zao tsy reny vadiko lasa ny sakaizako efa tokony atao mariazy zay potika andray ary tsy ny vehivavy ihany tratran'izany fa vao tamin'ny alahady lasa teo dia niona tamina lehilahy anankiray gaga izy fa intelo izy nanambady fa voakaiky raharaha ohatra hoe raha sabotsy ny raharaha lakamisy n'iny le vehivavy mitsoka ny ray aman-dreny na alain'ny ray aman-dreny inona ny anton'izany misy zavatra mamatotra ao ary izy nefa zao ny teniny za efa mpanompon'Andriamanitra andao hitsapany herin'Andriamanitra sika ianao ny fanomezantsiny andao hitsangana amin'izao herintsika zao mandehana amin'izao herinao zao mandehana amin'izao herinao zao voalaza amin'ny Baiboly ary hitsangantsika ahoana ny fomba andresentsika an'ireo fahavalo reo, ahoana ny fomba atonga anao iova ary voalazan'ny Jehovah Andriamanitra le anjely hoy izy tahaka ny famomely olona anankiray ny famomelinao amin'ny Midian eny zany ange zany eo anatin'ny ray ny mpimaso dia izy tantara iova ary ny tantaranao tian'Andriamanitra iova ao anatin'ny ray ny mpimaso ary rehefa nitsangany Gideona na dia niteny izy hoe malahelo indrindra kely indrindra fa naseho an'Andriamanitra azy fa momba azy Andriamanitra andro fanehoan'i Jehovah ny heriny zao noho izany mombanao tokoa Andriamanitra mitsangana aza varina inona ny zavatra nataon'ny Gideona ry havana eto dia zavatra fampianarana moa napitako amin'ity fahitalavitra ity raha ianao marinao izy Gideona raha tena anjelin' Jehovah marina ianao indraso eo ary dia andana ozy le anjely fa mandra-piverinao ihany reto inona nataon'ny Gideona lasa izy io zany rehefa manao zavatra tianao isy zavatra iova dia tena mahaiza mametraka n'le tomba mibidin'ny Andriamanitra. Inona ny zavatra nataon'ny Gideona? Lasa naka fanatitra izy, fanatitra hohanina, fanatitra hodora. Dia jerenao tsara, dia jerenao tsara, porofo anankiray mahazanak'Andriamanitra zany teto ny porofony le anjely
napetraka teo ambony vatolampy ena rokena ary tsaro fa ivalinandro io a de valinandro akatoko ny pasika fanaterana mofo tsy misy maserasera fihinanana mofo tsy misy maserasera inona ny zavatra nitsanga rehefa napetraka teo ambony vatolampy nivoaka avany le afo tsy reny zany nivoaka ny afo teo Gideona voataitra tsy napoziko ny fanatrika tamin'ny anjelin' Jehova ny vantana zava-dehibe ngery havany zany ary ty afatra amina fahita lavitra ty de te hifanatrika aminao Andriamanitra mamainga anao mihitsy ao anatin'io aretina zay mahazo anao io fakimaly no ny vavaka vehivavy tratrana cancer ny didina ny nonony any anatina toeram-pitsaboana anankiray de natsony ny fianakaviana antso le fianakavianay paster de ny antso izy tsy natorona andritry ny volana maromaro fa vao vita ny vavaka fakimaly natorona nabavy ny antso izy ny maraina natory tsara paster efa me mitsahatra ny fanaintaina lehibe io Andriamanitra ivavatsika manasanao eto amin'ny paradise akiriry amin'ty alarobia ty moa zany de manomboka amin'ny 12 sady vaninandro ny pasika zany hoe fankalazana amin'ny pasika amin'ty ndray mitoraka ty de raha andeha anao de mieritreritra tahaka ny olona tsy manana olana mihitsy le fero any daholo ny olana fa andao hivavaka andao hitady an'Andriamanitra andao hanompo an'Andriamanitra andao tena hitady an'Andriamanitra fa isy zavatra ho ataon'Andriamanitra za te hiantso anao ety mangarano moa de ety amin'ny 200 metatra miala eo amin'ny fiangonana Damascos 200 metatra miala eo tongava ty anao Jesosy ty anafaka anao anatin'io ady sarotra io zay ny fotoanantsika teto ho lavalava kely ihany hivavaka ny tena koa de matoka fa afaka ifakahita tafitsika miaraka amin'ireo lehilahin'Andriamanitra mbola vonina hikarakaranao zay ny antom-pisinay de hikarakaranao ny antony elanay ety Antananarivo ny lan'leo mpanompon'Andriamanitra ety Antananarivo tonga ny Tamatavy Fianaratsoa de hikarakaranao amin'ty ndray mitoraka ty zany de eto Tamatavitsika miaraka amin'ny herin'Andriamanitra mahery vaika ka tongafa ivavaka ny tenako tompoko raha eo makasitraka mame voninahitra anao noho ny am'zany afatra zany na de nisy taona tsy nino Gideona hoe raha momba anay Jehova maninona zany zoy an'izao zavatra etra zao fa nampifantarinao azy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra hoanina fanatitra hodorana mofo tsy misy masirasira rehefa napetraka teo ambony vatolampy de nisy afo ny voaka ary teo ny nafantaran'ny Gideona fa niona tamin'ny anjelin' Jehova mivantana izy amin'ty alarobia pasika ity de inoko tanteraka fa isolona be da be hiazakazaka hitan'ny famangin'Andriamanitra amin'ty asabotsy ty ihany koa de azoko antoka fa isy fanafahana goavana ho ataonao raha misy marary any anatin'ny tokantrano am'izao ora sy taona zao de mivavaka raha sitraka indrindra de apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao avanana fa nomboka hivavaka isy herin'Andriamanitra midina amin'ny alalan'iny tananao mipetraka eo amin'ny faritra marary anao iny amin'ny anarany Jesosy Kristy amin'ny anarany Jesosy Kristy amin'ny anarany Jesosy Kristy io aretinao amin'nono ao anatin'ny kibo lazaiko fa mitsahatra ary manjavona ny fanaintainana rehetra manjavona ny aretina rehetra tononiko fa sitrany ianao zao afaka ianao zao mandeha mivavaka amin'ny fifaliana amin'ty alarobia ty fefa sitrany ianao sotra ray amen izay ny fotoanantsika teto amin'ty fahita lavitra ty de amin'ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora maraina momba ny pasika pasika fanafahana goavana pasika 2023 afaka tonga ianao ny alakamisy de amin'ny 12 ny sabotsy de amin'ny 7 eo amin'ireo toerana roa zay efa voalazako teo ambony ankiriry eo amin'ny paradise taloha de eto amin'ny trano fiavana vaon'oloko mangarano 200 metatra miala amin'ny fiangonana Damascos samy ho tahin'Andriamanitra soava tsara daholo tsika menakafy tsy ho zaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arinany isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony isy lehilahy aho iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer isy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana
toroteny iny pastera dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny pastera eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana ilay izy dia nahazo trano aho amin'izao fotoana izao efa 3 taona mahery eo zao navitan'ilay trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'ilay trano vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray. dia nitain'Andriamanitra dia fenipokipoko antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena tsiroko famela rehefa tena mitay eo Andriamanitra dia tena hoe mita maneo ny heriny izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage misy terasy kely any ambony 4 étage le i vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gablin foseptique dia vita ry dia zay ny tena tsiroko famela hoe rehefa tena mita Andriamanitra io dia tena mita mihitsy. devoly sy ny aretina nampahory ianao io reo ozona vokatry ny tsirary nataonao reo ozona vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao reo ozona vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko ato ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko ato androany ty. Miarabola tena mandeha tsara. Aleluia. Nahazo tany zay dia mba nanao trano. Taoriana zay fanasitrana zay. Fanasitrana zay. Ahoana tsara izy teo? Sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao. Zay koa manao fiaraha-miasa ny tompo miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao ireny samborona ty ireny dia tena tonga dia ohatrany nandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tanteny izy mba asa Aku nanisik, ampunya